Kolosianina toko 4. Ianareo tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Faharetana mivavaka, fahendrena amin'ny teny atao. Kolosianina toko 4, ny andininy 2 hatramin'ny 9. Mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana, ary mangataha koa ho anay, mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny, hilazanay ny zava-niafina izay an'i Kristy, sady zany no namatorana ahy, mba hahariaritra tsara zany tahaka izay tokony hitenenako. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Famaranana. Kolosianina toko 4, ny andininy 7 hatramin'ny 9. Ny toetrako rehetra dia ho lazain'ny Tikiko aminareo, dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky, ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny antony nanirahako azy ho aty aminareo indrindra, dia ny hahafantaranareo ny toetranay, sy ny mba hampirisianay ny fonareo. Ary Onesimosy, rahalahy mahatoky sy malala izay avy aminareo, dia nirahiko koa. Izy reo lahy hampahafantatra nareo ny zavatra rehetra aty. Manao velomanareo Aristarko, mpiara-mifatotra amiko, sy Marka, havany Barnabasy. Ny aminy dia efa nandidina anareo, ka raha tonga aty aminareo izy dia raiso. Ary Jesosy, izay atao hoe Josto, avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, sady tonga fampiononana ahy. Manao velomanareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo, sady mpanompo ny Kristy Jesosy, ary mikely aina mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo, mba hitoeranareo marina, ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Fa vavolombelony aho, fa mikely aina fatratra ho anareo, sy ho any an'i Laodikia, ary ho any an'i Hierapolia izy. Manao velomanareo Lioka malala, mpanao fanafody, sy Demasy. Manaova velomany rahalahy any Laodikia, ary ny mifa sy ny fiangonana ao an-tranony. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity, dia asay ho vakiana ao amin'ny fiangonany Laodikianina koa, ary vakionareo kosa ilay avy amin'ny Laodikianina. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe, tandremo ny fanompona izay noraisinao tao amin'ny tompo, mba hahatanterahanao izany. Ity no veloma ataon'ny tanako, izaho Paoly, tsarovy ny fifatorako, ho aminareo any amin'ny fahasoavana. Inunanu ampana
Jesoni fatsiarovana anao tsy ahivinay amin'ny foiray ny fijalinao ny fandrasenao pamonjy eo eto anoloanay ny antoky ny fitiavanao ameno ny fonay mandrapiavinao indray ire